La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Arafnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor, manolotra anao ny fampalalam-bavao. différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Teboka maro no tsikaraha teo anivon'ny sefafi androany manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Isan'izany mahakasika ny fampitam-baovao izay ataon'ny CENI, mahakasika ny lisam-pifidianana ary ny birao-pifidianana. Ny tsy fahampian'ny fitaovana eo am-pelatanan'ny komina no antony irotsahany BNGRC Antsehatra amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny fotoanana fako. Io nabaran'ny mpitantsoratra mpanantanteraka eo anivon'ity rafitra ity. Eo amin'ny maresaka irasam-pirenena nanambara ny maha olo-marina azy teo anatrihan'ny olona Amerikana ilay mpitsara Kavanao izay voatonontonona ho mpanao fanarotana ara-nofo. Nanamafy hatrany fanohanana azy ny filoha Amerikana Donald Trump. Miadidina ireo avy hatrany. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavany tsy dia nentokatrano amin'ny ity alina ity fotoana ny vavao eto amin'ny Kolo TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny vavao dia teboka maro noho tsikarainy teo anivon'ny sefafi androany manoloana ny fikarakarana ny fifidianana. Isan'izany mahakasika ny fampitava-baovao izay ataon'ny CENI, eo ihany koa ny mahakasika ny lisam-pifidianana ary ny birao-pifidianana. Fanadiny miantarandriana io. Nanana mafinitsy maintsy anatanterana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena araka ny voalazan'ny lalam-pandrenana azy any sefafi. Mipetraka hatrany iain'izy ireo ny amin'ny fangairahan'ny fifidianana. Betsaka no tokony ho hatsaraina sy ho fantarina misongadina amin'izany ny mikasika ny lisam-pifidianana sy ny birao-pifidianana. Itsika zany amin'izao fotoana izao tombatombana estimation nentin'ny filakevitra mikasika ny inona moa ty fifidianana ny CENI nilaza hoe filo izy iny 9 millions 400 estimation iny fa tsy niainga avy amina recensement zay hoe voaingana fanisaam-bahoaka voaingana aza dinono zay. Anisan'ny zavatra be dia be le tenenina teo hoe anisan'ny zavatra isotonan'ny olona ny sainay a fa zay tsy nanisa tena nanisa marina dia hoe izay a ao anatin'ny lisitra ny am'fokotany. Rehefa mijery zay amin'le site web ny CENI dia tsy ao. Dia ahoana nanamarinana an'iny? Moa ve zay afaka makany amin'ny CENI mivantana? Dia hoe any fokotany any nareo mijery an'lizy. Ka ahoana no tsy any amin'ny CENI zay nefa any fokotany? Ahoana marina fiaraha-miasa ny CENI sy ny fokotany? Misy be dia be koa no maniry hoe ahoana marina le birao fandatsaha-bato fa mbola tsy tena mirindra any fotony zany hoe aiza avy dia birao fandatsaha-bato. Raha fijerinay azy zao mantsy dia ohatrany tsy mitovy lanja ny fahefan'ny sasany amin'ny resaka communication voary na amin'ny communication ny CENI. Ny CENI zany ohatrany tsy heno mihitsy. Izy dia tsy mbola nanambara hoe manahoana sy manahoana ny endrik'ilay bileta tokana. Mbola tsy manambara izy hoe aiza saiza avy ireo bureau de vote. Be dia be zany communication tokony ataon'ny CENI zay mbola tsy ataony. Ary manazy hoe ho taraiky izy satria mety izy candidat atanjaka be mahafantatra ny voka-pifidianana amin'ny premier tour amoakany anazy alohany ny CENI. Ka mila ohatrany hoe mampirisika ihany zay ny CENI zany anatsara ny communication satria ny azy ny client tsy ny mpamatsy vola avy any ivelany fa isika vahoaka malagasy.
tsy tokony hijanona amin'ny fikarakarana ny fifidianana ihany anefa isika fa io manasady amin'ny fanatanterana ireo fifidianana samihafa amin'ny taona ho avy araka nambaran'ny sefafiatrany. Hatraty amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana no ilaina ny fijerena ny fanatontosana izany. Dia manomboka jerena aty amin'ilay loi de finance zay mahatonga an'ireo ilay misy an'ilay cadrage loi de finance iny tonga dia va jerena tsara mihitsy de les sessions loi de finance iny session budgétaire ny parlement amin'ny alohan'ny faran'ny taona arahana akaiky anahoana ny fifidianana ny solombavam-bahoaka dia eo moa zany ny vondrom-bahoaka isa-paritra ny communal municipal dia zay manao hoe tokony hatrehana aingana ny régional manaraka ny ty le constitution amin'izao fotoana izao ty aloha angamba mbola azo ampandeferina ny provincial angamba fa reo farafaratsiny communal municipal sy ny régional législative communal municipal régional tokony hatrehana ary tena hatrehantsika vahoaka malagasy rehetra mihitsy tenenina teo mikasika ny lalam-panorenana ho jerentsika eo anatin'le programman'le olona mirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena le izy fa tsy maintsy ho hatrehantsika miaraka zay dia milaza mihitsy ny hoe le lalam-panorenana tsy rotorotoana naka ohatra moa zay teo hoe afrika atsimo ny telo taona fa mety tsy maninona mihoatra an'izany ary isika miaraka manoratra ny lalam-panorenana gamba lalàna hanorenana ny firenentsika. Andrasana manoloana ny ahainy amin'ny fangaran'ny fifidianana ny fepetra entitra ataon'ireo tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanaramaso ny fizotran'izay hatramin'ny lisym-pifidianana sy ny ananivon'ny birao-pifidianana tsirairay. Andrasana ihany koa ny fanaramaso ny vola ampiasain'ireo kandida raha tsy ahivona ny fahavalon'ny volana oktobra no misokatra ny fanaovana fampielezan-kevitra. Niova endrika ny fitakiana sindikaly nanomboka izao raha ny fanambarana nataon'ny SSM tamin'ity androany ity fitakiana izay tsy teraka fanakorontanana amin'ny fanterana ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena. Iona saina. Nivoaka tamin'ny fahanginana indray ny teo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagascar rehefa tsy naharenesam-peo taorian'ny tolon'ny solombavam-bahoaka 720. Nanambara izy ireo tamin'ity androany ity fa mbola maro ireo fitakiana syndikaly tsy voavaly saingy niova endrika izany noho ny toetra raha-pirenena misy ankehitriny. Ny fitakiana mazava loatra dia averimberinay foana taritinay eny amin'ireny amin'ny toeram-piasana misy an'ilay olona re voakasika ilay izy no mandehananay zany tenenana amin'ny hoe efa fotoana zao tokony amerenareo miasa an'ireny olona zay manana olana rehetra ireny fa io moa zany ohatran'izay fitakiana rehetra zay dia miaraka miandry foana zay hoe ahoana ny fandraisana anjara ny fanjakana ao anatin'io satria ny fanjakana foana zany no tompona andraikitra voalohany. Ankoatra izay isy ihany koa ny vina syndikaly 724 420 atolotra ireo kandida ho filoham-pirenena mandritra ny feonan'izy ireo amin'ny herinandro ho avy izao. Satria manana efa manana vina ny mpiasa syndikalista amin'izao fotoana izao dia mametraka satria ho avy ny fifidianana izay ho filoham-pirenena eo dia apetraka ainy anay hoe zao ny anay ny fitakiana rehetra sy ny vina ho an'ny sindika ahoana ny fijerinareo raha hatria itony ianareo ny mpiasa sy ny sindika dia hery anankiray goavana izay tsy aro atao tsinotsinona eto amin'ny firenena raha ho an'ny fampandrosoana ny fampandrosoana ny firenena na ara-tsosialy la aire économique. Mitoy ny fitakiana saingy tsy misakana ny fanatanterana ny fifidianana izany ary tsy anankirotana ihany koa raha ny fanazavany ny mpikambana eo anivon'ny SSM tamin'ity androany ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy fahampian'ny fitaovana eo am-pelantanan'ny komuna ny Antony Rotsany BNGRC Antsehatra amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny fotoanana afako. Io nambaran'ny mpitantsoratra mpanantanteraka eo amin'ity rafitra ity Fizora Valy. Nanaitra ny maro ny nahita fiaravaventy an'ny birao nasional misahana ny loza voajanahary ny BNGRC mitaona fako eto an-drenivohitra. Ny fangatahany komina noho ny tsy fahampian'ny fitaovana ahafahan'izy ireo manao ny asa fanadiovana ny tanàna no antony nanomezan'ny BNGRC ireo fiaravaventy ireo raha ny fanazavana ny fitaovan'ny BNGRC izay azo avoaka ampiasaina na tsy mbola tonga ny loza. Raha amin'ny fotoana tsy mbola asiana loza dia arakaraka ny fandaharana asan'le renivohim-paritra na ny komina ao aminy io no ampiasana an'le fitaovana. Fandaharana asan'ny komina dia hoe handio tanàna noho zay le hoe anafahavaratra sady nisy an'le pesta zay dia zay natonga hoe kalome amin'ny BNGRC tonga tativa natonga anazy be da be fotsiny aloha dia zay hoe mivelatra be le renivohitra fa tsy mba ohatrany any ambadika fa tsy dia manana fitaovana firy zany ny ampipa miezaka ihany fa tsy ampy kosa ny fitaovana ampipa dia hoe inona ny azo fanampiana.
mety ho nitapabolana io aloha mba izay noeritreretan'zareo hoe handrimana ny Antananarivo. Ankilany lasany teo anivon'ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo fa mijanona eo amin'ny fitaomana ny fako makeny amin'ny tabanjordira ihany andraikitra izy ireo. Les communes manatitra amin'ny fako eo amin'ny bac à ordure sy parc à bœuf. Dia maka amin'ny fako any elakelatrana dia mitondra azy ihany fa ny fakana ny fako eo mandeha makany amin'ny Andralanitra dia any Samva. Mampametra-panontaniana manoloana ity tranga ity no hoe tsy tokony efa voafaritra ao amin'ny teti-bolan'ny komina ho ampiasaina amin'ity taona ity sy ny fiatrehana ny fahavaratra ve ny mikasika ny fanadiovana ny tanàna. Ny fanadiovana ny tanàna izay tokony asa andavanandro ny komina. Olana iray niainana teo aloha ihany koa ny tsy fisian'ny fiara-miasa ny komina sy ny Samva izay miankina amin'ny ministeran'ny rano noho ny tsy fitoviana firehana politika. Ankehitriny efa antoko politika iray no misy ireo ministeran'ny rano sy ny eo anivon'ny komina. Mampametra-panontaniana araka izany ny mbola hisian'ny fifaniliana eo amin'ny rotonta amin'ny hoe andraikitra ny Samva sy andraikitra ny komina. Ankoatra izay, araka ny vinavina sy fangatana nataon'ny komina Antananarivo renivohitra ao anatin'ny 2 herinandro no ampiasana ny fiarabe any BNGRC miisa 9 izay hanao ny fanadiovana sy ny fitaterana fako eto andrenivohitra. Andrasan'ny olom-pirenena manoloana izany no hoe adio tokoa ve ny tanàna ary ho foana tokoa ve ireo fako miavoa sy etsy sy eroa. Aiza ho aiza ihany koa ny fitohizan'ny ezaka fanadiovana sy fanaraha-maso enti miatrika ny fotoam-pahavaratra. Tahaka izay ihany koa no mikasika ny lalan-dratsy eto andrenivohitra izay tsy tokony handrasana ny fotoam-pahavaratra vao hasipa hanamboarana. Fotoana mahapezaka ny lozam-pifamoivoizana ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Isan'ny antony mahatonga izany moa tsy fitandreman'ireo mpamily raha nambarany teo anivon'ny ATT. Fanadinina avy hatrany. Telo hatramin'ny 4 isanandro farafahakeliny ny lozam-pifamoivoizana mitranginy amin'ireo lalam-pirenena rehefa fotoam-pialan-tsasatra tahaka izao. 20 isanjato amin'izy ireny no vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily. 20 isanjato kosa vokatry ny tsy fisian'ny fanaraha-maso ny fiara mifamezivezy. Ny antony tena lehibe anisan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana amin'ny ankapobeny dia tsy fitandremana vokatry ny fandehanana mafy izay tsy azo fehezina mihitsy eo rehefa tojo ny tampoka. Izay zany any anisan'ny tena hoe ngeza indrindra fa no manaraka an'izay kitotoa izay atao eny amin'ny arabe satria fisongonana mieritreritra ny tômôbilina hoe matanjaka zany dia misongona amin'ny toerana izay tsy tokony hisongonana na tsy mahatanjona n'ireo fepetra efa nampianarina tamin'izay nanao code de la route dia izay no mbola mahatonga ny ATT manentana sy manatitrantotra hatrany mieza tokony manara-dalàna ary tena mieza mihitsy manaraka sy manatanteraka ny code de la route zavatra rehetrarehetra. Tsy azo faharitana ny fiara tena mpanao lozam-pifamoivoizana. Miainga amin'ny fianarana mamily sy ny fifehezana izany ary ny fanarahana ny lalàna amin'ny lafiny rehetra raha ny fanazavana no ahafahana misoroka ny loza. Tsy afaka miteny sika hoe sprinter ve no tena miteraka ny accident fa ny olona rehetrarehetra izay manao mpitoto eny an-dalana dia loharanona accident avokoa. Isika zao dia nahita sy nahenta amin'ny gazety androany hoe misy tracteur mitondra olona, tracteur hitondrana olona. Izay zavatra izay zao dia efa endrika kitotoa sy tsy fanarahan-dalàna. Hatreo zany tsika dia afaka miteny hoe tsy ny sprinter no manao accident fa ny mpamily izay tsy mitandrina matetika ny loharanona accident. Dia tômôbila fantatra hoe matanjaka be fa raha mijery zany tsika betsaka ihany ny accident tsy sprinter fa 4x4 koa tena loharanona accident izay misetrasetra eny amin'ny arabe rehetrarehetra loharanona accident avokoa. Ratsorana tompona andraikitra avokoa ny rehetra eny an-dalana. Raha mipitsy dia hisy ny diabe ataon'ireo mpitondra fiara tsy ankanavaka entina manaitra ny sain'ny rehetra mba hanara-dalàna eny an-dalana mba hisoroana izay lozam-pifamoivoizana izay. Trangam-piarahamonina mahakasika n'ilay renim-pianakaviana hita faty ny antony tetsy ampandrinomby tsara honenana raha ny vaovao iray farany misy sadimy ireo olona voasaringotra amin'izany. Fanadiny Ange Antrinière. Miisa 5 no voasambotra tamin'ilay raharaha nahitana faty ny renim-pianakaviana iray ny antony teo ambonin'ny tohatra tetsy ampandrianomby tsara honenana ny alahady lasa teo taorian'ny fanadihadiana nataon'ny mpitandron'ny filaminana. Raha ny vaovao voaray tsy ao anatin'ireo olona 5 voasambotra ny vadiny Andefimandrindra tompoko vavy. Io maraina io ihany koa nanatrika ny fampanoavana ireo olona voaroaroy ny fianakaviany maty sy ny fianakaviany vadiny. Tsy mitombona hoy izy ireo ny filazana fa nitory ny vady ny fianakaviany aran-doza. Raha toa ka tsy fantatra hatreto ny valim-pitsarana mandeha hatrano ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity.
tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika orenan'izay nandraisantsika ny vahiny avy ao amin'ny Yamaha. Eo ihany koa mahakasika ny fisokafana amin'ny fomba ofisialy ny Noro Market Rampitso. Efa avy eo ary. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EducCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par M. Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Mme Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Abner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. EducCNAM, yes we CNAM. Arafnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty, fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamby aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Pour la rentrée et la préparation de vos examens, le meilleur de l'internet est chez Telma. La 4G partout avec le Wingle à seulement 75 000 ariars. Pour la maison ou le bureau, la Powerbox à seulement 285 000 ariars. Et pour le très haut débit, la fibre optique en illimité uniquement chez Telma est à seulement 249 000 ariars par mois. Et un mois d'abonnement à la fibre optique vous est offert pour tout abonnement durant le mois de septembre. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid numéro 1 Malagasy. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity izy fa Ramatoa Joël Rakotonarivo izay tompony andraikitra eo anivon'ny Yamaha miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao. Fanontaniana apetrako aminao voalohany misy amin'izao fotoana izao ny lalao izay karakarainareo avy eo anivon'ny Yamaha afaka lazalazanao hoe mahakasika an'izay hoe aiza ho aiza izy amin'izao fotoana izao. Miarabanao dia miaraba ny mpanaraka ny Cool TV. Eny tonga tokoa tsika mamaraparana ny lalao efa ray volana izay tsika niaraka ny lalao tamin'ny Yamaha sy ny moto Crux Rêve iarahana amin'ny Cool TV. Mamela ianao hisaotra an'ireo mpandray anjara tamin'ny lalao atsika. Faly tokoa zahay satria teo amin'ny 12 000 participants eo tsika androany. Dia faly tokoa zahay hoe nisy retour positif zany tany am-panjifa ho an'ny moto Yamaha eto à Madagasikara. Androany moa zany ny farany no hamarana anazy mbola manana fotoana ianareo izay te andray anjara hatramin'ny sasakalina androany. Tsotra foana ilay filalaovana ao anatin'ny kilalao atsika misy fanontaniana apetraka ao anatin'ny pejin'ny Yamaha Sosimex. Misy fanontaniana anankiefatra ao 5 miaraka amin'ny hoe inona ny anaran'ilay loka. Aizany misy ny toerana misy an'ny Sosimex, inona ny marka ho lalaovina, milaza karazana entana roa amidy eo amin'ny Sosimex Yamaha dia milay be sa tsara be sa mora be. Reo zany no fanontaniana valitsika dia lakena ny page moa zany dia lakaina koa ilay publication. Dia ao an'ilay mahakasika ny tirage amin'izao.
ia tiragentsika raha pitso a ao amin'ny fandarana sokola raha pitso maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 ka azadino a ny manaraka ny fandarana io satria mivantana zany a ny fisarihana an'ireo a zay nandray anjara tao amin'ny lalao. Miteny teo ianao teo hoe 2 sy 1 alina manodidina 2 sy 1 alina eo re nandray anjara ahoana fanaovana ny tirage ao anatin'izay? Ny tirage zany irana amin'ny Cool TV a dia misy logiciel zay ao anaty Facebook eo satria lalao manodidina ao anaty Facebook le nanaovantsika anazy a dia misy logiciel ao manao any tirage au sortsika izay mivantana hitantsika mianakavy eo zany a rapitso. Dia rapitso zany fantatra daholo mahakasika an'izay hoe izay nahazo ny zay indrindra rapitso a dia azadino a amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 a ao amin'ny fandarana sokola ny fotoanatsika. Rapitso zany fantatra hoe izany tsara vitany. Miteny ianao teo hoe manaritra ny fandalovanao eto amin'ny plateau any Cool TV koa ianao zay tompony ndraiky anivon'ny Yamaha. Teny ianao teo hoe misy ny vokatra hafa zay vokarinareo fa kalazanao hoe misy kokoa mahakasika an'izay hoe vokatra ankoatrin'ny fahafantarantsika moto zay. Ny vokatra amin'ny Yamaha moa zany a dia sokajiana ireo vokatra kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Sody mankony a afangarontsika amin'le fanaovana mozika ity le izy zany hoe kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny groupe électrogène hiadisika amin'ny délestage dia eo koa ny kojakoja entina anoherana ny fitohanan'ny fiara zany hoe ny moto mazava ho azy io zay anaovantsika kilalao io dia misy ihany koa ny fitaovana ilaina ny fambolena sy ny jono zany hoe misy moteur hors-bord ao zany a dia misy koa ny motopompe zay zany a ny vokatra vokariny Yamaha eny Ankorondrano eny amin'ny Sosimex. Aiza ho aiza tsara moa zany le toerana ho an'izay olona zay hoe zao izy vao mahitantsika dia tonga dia hoe manaritra ianao manazava. Ia misy anay a fobenay eny amin'ny Sosimex Ankorondrano iny aloha mora hita. Mazanady zany azy nefa misy a manerana nosy ny Yamaha zany raha makany amin'ny faritany ianao a dia misy a toerana ahafahanao a mividy a Yamaha any Toamasina, any Mahajanga, any Antsiranana, tonga hatrany Anosy be a manerana nosy e. Amarana antsika anazy ary teninareo faran'izay mpikarakara ho an'izay nandray anjara tamin'ity indray mitoraka ity. Ia mamerina foana zany zay ny fisaorana an'ireo nandray anjara tamin'ny kilalao atsika. Dia ny afatray zany hoe amin'izao fotoana izao a tsy sarotra intsony ny mividy a moto de marque japonaise Yamaha efa tsy mipetraka intsony zany hoe ny tsara dia tsy maintsy hoe lafo fa ny tsara dia afaka vidin'ny fafahambidin'ny olon-drehetra dia io zany pirofo io moto a Yamaha Crux Rêve io a dia mora nefany a marque Yamaha ilay izy. Ankasitrahanao vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-bao tamin'ity alina ity. Ie, saotra indrindra tompoko. Mandram-piona. Anisantsika ny vaovao kosa indray dia isokatra amin'ny fomba ofisialy rahampitsony grande surface Noro Market eny Ambohitraraba moa no ahitana izay toeram-pivarotana lehibe izay fanadina. Oui, ny Noro Market dia grande surface anankiray ety amin'ny faritra Ambohitraraba Ilafy. Ny mampiavaka ny Noro Market aloha voalohany indrindra dia ny vidin'entana mirary a. Ny vokatra hita amin'ny Noro Market dia misy ny marque Belle France izay mpiara-miasa aminay akaiky. Ary ihany koa tsy lasa-danja amin'izany vokatra malagasy. Ny fisokafan'ny Noro Market amin'ny fomba ofisialy moa dia ny faha 9 amby roapolo ny volana septambra amin'ny 2 ora sasany tolakandro.
ie misokatra ho an'ny olona rehetra ny grande surface no market amin'io fotoana io manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro io. Manasa antsika rehetrarehetra hitsidika ny Nour Market aty Ambohidrarapa atao anatin'ny Nour Tower dia manasa anao zay ho tonga misy 20 volana septambra ao zao amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro fa ahita zavatra maro be zay afaly anao ianao. Ie, amin'izao fisokafana izao dia misy ny tolotra maro be tolotra ho an'ny mpanjifa, misy ny promotion ataony amin'ny produit anay ny afatra zany dia manasa antsika rehetrarehetra ho tonga amin'ny fisokafan'ny Nour Market io dia ny 27 volana septambra ho avy izao ary mareny etona fa ny zato tonga voalohany dia mahazo fanomezana mamaim-poana vaty aminay ka manasa antsika rehetrarehetra ary amin'ny fotoana io. Makasitraka indrindra tompoko. Eo amin'ny maresaka ara-panatanjahantena taranja baolina kitra nandray fanapahan-kevitra ny teo anivon'ny CAF fa tsy afaka mandray lalao iraisam-pirenena mandritra ny 3 volana ny Kianjabeny Mahamasina fanapahan-kevitra izay nivoaka taorian'ny lalao iraisam-pirenena teo Madagasikara sy Senegal io nasaina. Tsy fahafahana mandray lalao iraisam-pirenena mandritra ny 3 volana eo amin'ny Kianjabeny Mahamasina. Izay no fanapahan-kevitra navoaka ny CAF na ny Confédération Africaine de Football taorian'ny lalao ny aona ny Malagasy ny Senegalais ny 7 septambra lasa teo. Ny tsy fandraisana andraikitry ny Fédération Malagasy ny baolina kitra nandritra ity lalao ity ka niteraka famoizana ain'olona sy faratrany ireo mpijery no antony fanapahan-kevitra nivoaka raha ny fanambarana. Ankoatra izay, mandola mandy iray alina dolara amerikanina ihany koa ny Fédération Malagasy araka ny fanambarana hatrany. Fanamariana navoaka ny CAF ihany koa ny hoe afaka mandray lalao ity kianja ity raha manaja ny lamina sy ny fepetra ara-piarovana apetraky ny CAF. Manana safidy manomboka eto ny Fédération Malagasy ny taranja baolina kitra na ny kianja ny votivorona na ny kianja rabe mananjara mahajanga na ihany koa ireo kianja manaja ny fenitra iraisam-pirenena eto amin'ny nosy ahafahana mandray ny lalao iraisam-pirenena mandra-patapitra ny fepitoana mahavoasazy ny Fédération Malagasy ny football. Aza donona fahorinan'ny fampalalam-baovao dia hoarahanao eto amin'ny Cool TV ny fandaharana manokana iarahana amin'ny mpanao gazety sy ny filoham-panorona ny IUM iresahana manokana momba n'ilay boky izay nosoratana Andriamatoa Andry Rajoelina. Aza donona ihany koa fa isaky ny zoma tahaka izao dia misy ny fandaharana ankitsy-po izay hoarahanao amin'ny ora mahazatra. Dia izay mamanana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.